rabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako amin'izao fotoana izao. Faly tafahoana amintsika indray amin'izao ora sy fotoana izao. Rabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ihany koa ny afatra eto amin'ity tambazotra sosialy ity. Efatra omenantsika androany dia tsotra ihany, akasika ny amin'ny faminaniana izay ny Jesosy ao amin'ny Matthieu 24, ireo fiandohan'ny fahoriana famantarana be dia be. Izay moa no lazain'i Jesosy eo miresaka mahakasika ny amin'ny fiandohan'ny fahoriana lehibe izy sy ny amin'ny andro farany. Ary miresadresaka ihany koa amin'ny Matthieu 24 zao, 14:40 dia nifarana ny hoe tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao aloha ity filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity izy vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tsy ho tonga mihitsy ny farany zany raha tsy efa voatoro io ny filazantsara. Izay no mba hampaherezina antsika amin'ity androany ity hoe tsika zany tsy tokony ho taitaitra mihitsy amin'ny fampianarana eto sy eroa, fa zay no tena ambaran'ny Baiboly. Jesosy mihitsy ny teny amin'izay hoe tsy ho tonga mihitsy ny farany raha tsy efa voatoro aloha ny filazantsara. Ary anatin'izao valanaretina Covid-19 zao dia mahatonga ny olanana hetaheta zao anatona an'Andriamanitra tady vahaolana betsaka nefa very hevitra tsy hita intsony izay atao. Very hevitra ny amin'ny haniko hanina, very hevitra ny amin'ny hoavy, very hevitra ny amin'ny hosotroana, ny amin'ny hotafiana, very hevitra ny amin'ny tsy fananam-bola, very hevitra ny amin'ny fitadiavana fanefitra n'izao aretina izao. Kanefa zany efa titeny aminao manao hoe mitoro lalana tsara indrindra dia mivavaka mba hahatonga ny ela ho sitrana, fa tsy mivavaka mba hialan'ny aretina, satria efa planin'Andriamanitra ry havana fiandohan'ny fahoriana io aretina io, fiandohan'ny fahoriana io. Ary raha hivavaka tsika mba hialan'ny aretina dia tahaka ny hoe mivavaka contre nature na anti-biblika. Hainao zany anti-biblika zany hoe mivavaka mifanohitra amin'izay lazain'ny teny fikasan'Andriamanitra tsika, dia lasa tsisy varana, tsisy vokany, tsisy valibavaka. Za ty teny aminao hoe zavatra tokony atao dia mivavaka mba hahatonga ny olo ho sitrana, mivavaka mba hahatongava ny famotrampon'Andriamanitra. Zay ny tokony atao mba hamindra fo aminao, hiaro anao Andriamanitra tsy ho tratran'ny aretina ianao amin'ny finoana ny diakapoka tamin'i Jesosy sy ny rahan'i Jesosy, rahan'ny zanak'ondry izay natetety eo amin'ny toloam-baravarana sy ny tatoam-baravarana tany Egypta, izay nahasitrana sy niaro, tsy hoe nanasitrana moa zany fa niaro tamin'ny fandringanana io rahan'ny zanak'ondry io. Tandindony zany amin'ny rahan'i Jesosy. Raha mialoka ao amin'ny rahan'i Jesosy tsika dia ho sitrana ihany koa ary tsy ho azo ny fandringanana. Zay zany fampahirezana finomenantsika tamin'ny teny ity hoe aza mivavaka mba hialan'ny aretina, fa mivavaha mba ho arovan'Andriamanitra amin'ny aretina, mivavaha mba ho sitrana izay rehetra efa voan'izao Covid-19 izao, izao coronavirus izao. Satria ny tany dia mbola hiaratsy ihany, satria hitombo ny heloka hozy ny Baiboly dia mangatsika ny fitiavan'ny maro, hitombo ny heloka, miaratsy izao fiainana izao. Zay ny volazan'ny Baiboly, tsy hoe mihatsara fa miaratsy. Ary any am-parany any dia hisy andro mahoro izy ny volazan'ny Baiboly. Mampahery kristianina rehetra izay manana an'i Jesosy dia manana fiadanana ao am-pony, izay manana an'i Jesosy dia manana antoka fandova lanitra, andova fiainana mandrakizay raha miala eto. Izay manana an'i Jesosy dia tsy oron-java-tsoa. Hozy ny Baiboly manao hoe Andriamanitra dia hampinga an'izay mandeha eo amin'ny fahitsiana, mandehana mahitsy, anaova ny marina, aoka hiaina amin'ny famasinana sy ny fampahoroan'Andriamanitra ary mitoe-panaraka an'Andriamanitra foana foantsika dia ho arovan'Andriamanitra. Zay zany fa dia manao velomanao ny anaran'i Jesosy, misaotra anao ny aina hatramin'ny farany.